Nanomboka ny fisokafan'ny fametrahana ny taratasy filatsako fidiana hatramin'ny alatsinainy 8 aprily 2024 dia tsisy kandidana metraka ny atotaratasy filatsako fidiany teo anivon'ny birao ny OVEC teto Morondava, fa ny alatsinainy kosa dia kandida telo no nametraka ny antotaratasy filatsako fidiany ho an'ny distrik'ny Morondava. Dia ahitana ny Andriamatoa Mamiklavera zay natolotry ny vovonana Fraisakina, ary Andriamatoa Rivojaona zay maleo tena, ary ihany koa Andriamatoa Hadjare Sampa zay natolotry ny vovonana Irmara. Telo zany ny kandida nametraka ny antotaratasy filatsako fidiany ho an'ny distrikny Morondava ho an'ny fifidianana solombavamboaka zay atao amin'ny 2020 volana May 2024 izao. Hatreto dia ireo telo ireo raha tsisy ny fiovana ao aoriana ny fandinian'ny senifoibe ny antotaratasy izay nafeno fepetra amin'izy telo mirala mianaka ireo, fa raha ny loharanom-bavao sy ny tsy nitsofina re teny anivon'ny biraoan'ny OVEC moa dia misy amin'ireo kandida ireo no mbola tsy feno ny antotaratasy filatsako fidiany, ary misy amin'ireo kandida ireo ihany koa mbola tsy navoloa ilay 20 millions d'ariary. Endrasantsika ary zany namoahany seni sy ny OVEC ny distrikny Morondava ny lista ho an'izay kandida nafeno fepetra ho fidiana amin'ny 2020 ny volana May 2024 izao. Tsara ho marihana moa fa dia tery ny biraoan'ny OVEC Morondava, satria hatramin'ny sinina famaizana namayany biraoan'ny prefecture sy ny faritra dia mbola tsy manana birao ny seni eto anivon'ny renivohitra ny faritra Menabe, fa mbola mindrana trano ao amin'ny maison de jeunes Morondava ka anairana ny tompon'andraikitra ihany, satria tery ny fandraisan'olona tao ka sahirana ireo mpanarady, ireo mpametraka antotaratasy, sahirana ihany koa ireo mpikirakira antotaratasy, ary indrindra ihany koa ny mpanao gazety zay manatanteraka ny asany tao anatin'ny izay fanangonana ny antotaratasy filatsako fidiana ireo kandida izay iratsaka hofidiana ireo. Nanomboka tamin'ny 3 folakandro moa ny nandraisany tao amin'ny OVEC ny antotaratasy filatsako fidiana ireo kandida, ary tsy tapitra izany raha tsy tamin'ny 7 ora sy fefany ariva. Tsara marena nefa fa tonga talohany tamin'ny 5 teo amin'ny lohan'ny OVEC avokoa ireo kandida telo mirala mianaka ireo, fa saingy noho ny fahatarana tao amin'ny fikirakirana, satria misy adiny ray sasany vao mavita kandida anankiray na tonga izay firavahana alina izay ho an'ny kandida ny IRD zay nanatitra ny antotaratasy farany tamin'izy telo mirala mianaka ireo.